Zay ny makasika an'iny fa raha antsika atao anatin'ity fitom-baovao ity kosa ny tatiraizana avoaka ny UNICEF makasika ny fanatrarana ny tanjon'ny fahaefatra ao anatin'ny taona 2007 ho an'ny fampandrosoana toa izao ary izany. Raha ny taritra izay navoaka ny UNICEF na ny sampandrarany firenena mikambana misahana ny ankizy dia tsy ho tratra ny tanjona fahaefatra ny taona 2007 ho an'ny fampandrosoana dia ny ampiena roa ampahatelo ny taham-pahafatesan'ny ankizy latsaky ny 5 taona mandra-pahatonga ny taona 2012. Raha ny zava-misy amin'izao no mitohy dia tsy ho tratra izany raha tsy amin'ny taona 2012. Raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny fianakaviam-be iraisam-pirenena dian'izao mba hanafaingana ny fisian'ny fandrosoana dia aina itombo hatrany amin'ny 530 tapitrisa ireo ankizy amony ainy eo anelanelan'ny taona 2012 sy 2012. Amin'izao fotoana izao raha ny voalazan'ny UNICEF hatrany dia firenena 770 no nanaosy ny karazana diana fanekeny fa hanamafy ireo ezaka atao ho fanampiana ny ankizy ka anisan'izany Madagasikara. Anisan'ny manome toky ihany koa ny fikambanana maro samihafa, fiarahamonim-pirenena ary olon-tsotra mba hifanolontanana hanomezana ho avy tsara kokoa ho an'ny ankizy.